Noresainy sekretera général ny OIF nandritry ny fandalovany teto Madagasikara ny momba ny fodo-drafitrasa izay andraisana ny fiaonana an-tampony fahenina ambin'ny folo ny francophonie izay ho raisin'ny Madagasikara amin'ny volana novambra totosaina eto amintsika zany. Nambarany ary fa misy ny ezaka izay tokony tanterahin'ny Madagasikara ao anatin'izay fandraisana ny francophonie izay. Tsy nitsidika ireo fodo-drafitrasa samihafa ilaina amin'ny fandraisana ny fiaonana tampony fahenina ambin'ny folo ny francophonie, Ramatoa Michael Jean tao anaty ofisiana 3 andro nataony teto Madagasikara. Nosoritany kosa nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety 4 Martsa lasa teo fa misy ny solotenan'ny francophonie manara-maso ny asa ary misy hatrany ny tatitra voarainy. Nambarany ihany koa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny asa rehetra saingy misy ny ezaka tokony tanterahana misimisy kokoa. Ao anatin'izany ny fanotarana toerana iantsona amin'ny fiaramanidina eny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato. Manana fanantenana ny ahavita ara-potoana fanomanana rehetra amin'ny fandraisana ny fiaonana francophonie amin'ny volana novambra Ramatoa Michael Jean. Le chantier avance sur je dirais les espaces à fournir et la qualité de ces espaces en matière hôtelier, dans le secteur hôtelier et pour ce qui est de l'hébergement. Le tarmac aussi de l'aéroport, ça va être intéressant le travail qui va être fait au niveau de cette infrastructure parce qu'il faut encore pour toutes sortes de raisons, dont la raison aussi la garantie sécuritaire exigée par les pays, il faut plus d'espace de stationnement pour les avions, plutôt que de les envoyer se stationner ailleurs. Question aussi d'économie d'énergie. La question par exemple de l'accès au lieu du sommet, investissement dans les infrastructures routières, et tout ça, il faut se dire une chose aussi, hein, ça vous reste, hein, tout ça reste à Madagascar. Chaque investissement dans les infrastructures est un investissement dans les capacités sur ce plan-là de Madagascar. Les pays qui ont reçu des sommets vous le diront chaque fois, c'est au bénéfice aussi du pays. No marian'ny sekretera général ny OIF fa ny firenena 20 ao anatin'ny OIF ny miara-manomana amin'ny Madagasikara ny fandraisana amin'ny feonambe izay ho tontosaina ny 12 hatramin'ny 17 novambra eny ambin'ny folo sy roa arivo. Miantso fiaramentany malagasy rehetra, indrindra ny tanora ihany koa izy ao anaty fanomanana ny feonana tapo firenena, mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay.